Izay ny mahakasika ny tontolon'ny taranja baolina lavalava fa ivadika eo amin'ny tontolon'ny baolina kitra tsika fedina ny tompon-dakika ny Madagasikara izay nitaterahana tany Mahajanga sy Toamasina. Fantatrary zao fa dia tafavoaka avy tany Mahajanga ny CNAP Sport sy ny IFC hiatrika ny Boule des As. Tafavoaka tany Toamasina kosa ny 3FB Toliary sy ny Ajesaya. Raha nivokatra tamin'ity andro fahadimy ity dia ny FC Presco dia nandresy ny FC Cousin tamin'isa 10-3, ny FC nanamontsana ny Ascum tamin'isa 10-0 lalao tany Mahajanga reo, fa ary ny CNAP Sport nanamontsana ny Komoto tamin'isa 4-0. Vokatra tany Toamasina kosa indray dia ny 3FB Toliary nandresy ny FC Joel tamin'isa 4-0. Ary ny Tana Formation dia nandresy ny AZAM 3FB tamin'isa 2-0. Ny Ajesaya dia nandresy ny FCE tamin'isa 2-0 navotany Kasate teto ny Ajesaya. Raha ny andry atsala ny Tana Formation dia mety ho tafavoaka tamin'ity afananana ity. Lalao faha-efapolo taona ny tranom-piatoana ny aro izay azo lazaina fa tratra ny tanjona ho an'ny mpikarakara satria dia orinasa roapolo no namaly ny antson'izy ireo tamin'ny lalao jeu corporative izay nitaterahana tetsy amin'ny Kianjabeny Mahamasina omaly tontolo andro. Orinasa roapolo no namaly ny antson'ny tranom-piatoana aro tamin'ny hetsika ara-panatanjahantena izay nokarakarain'izy ireo. Tafiditra indrindra amin'ny fankalazana fa 70 taona ny tranom-piatoana aro izao lalao ara-pirahalaina izay niarahany tamin'ireo mpiara-miombonantoka izao. Taranja fito no ny faninanana ka isan'izany ny baolina kitra izay nahitana ekipa 5-20, basketball nisy mpandray anjara 7-20, ny volleyball 2-20, tenisy ambony latabatra 2-20, ny tsipy kanety be 7-20, ny beloty 2-30 ary ny domy dia 2-20. Fambiazana no azo ny mpiarakara tamin'ity hetsika ity hoy Ramatoa Brigitte Razafindrazaka izay tlohan'ny fikambanana anivon'ny fanatanjahantena eo amin'ny aro. Mihoatra no ny zavatra nieritrereto tsara, tratra soamantsara ny tanjona, izany hoe ny fanakekezana ny mpanjifanay, ny orinasa mpanjifa sy ny mpiara-miasa rehetra, dia nandray anjara mavitrika tsara izy ireo. Dia tratra soamantsara ny tanjona satria mba hoe mifanakaiky indray eo amin'ny lafiny sport, eo amin'ny lafiny fanatanjahantena. Andray zany misehatra mba ionana fa tsy ho amin'ny sehatry ny asa ihany koa. Inona no tena hita hoe nampiavaka an'ity zany raha ho anareo manokana? Ho an'ny tranom-piatoana aro moa zany voalohany aminay ny fikarakarana jeu corporatif, dia izay ny tena nampiavaka anazy ary voalohany teto Antananarivo fa niraky Madagasikara izay efa nanao ihany, fa izay voalohany teto Antananarivo nanao jeu corporatif amin'ny tranom-piatoana aro. Toy izao ary ny vokatra tamin'ity faninanana ity ho an'ny taranja baolina kitra dia nanomboka ny larana voalohany ny ekipan'ny BOA, larana faharoa ny ekipan'ny Niavana ary ny tany larana fahatelo kosa ny avy eo amin'ny Star. Taranja basketball izay nisy ekipa 7-20 ny faninana dia lasan'ny ekipan'ny Aro-Papetrano ny Amboara ary resiny teo amin'ny famaranana ny ekipan'ny Osty. Ny BOA kosa no nitana ny larana fahatelo. Teo amin'ny taranja volleyball izay nisy mpifanina 2-20 dia ny ekipan'ny Jovena no nibata ny Amboara rehefa nandresy ny ekipan'ny Avana teo amin'ny famaranana, ny ekipan'ny Star kosa no nibata ny larana fahatelo. Taranja tenisy sokajy vehivavy ny larana voalohany Asina avy eo amin'ny Telma, larana faharoa Vonitsoa avy eo amin'ny Caisse d'Épargne ary larana fahatelo dia Patricia avy eo amin'ny Telma. Mbola amin'izay taranja tenisy izay fa sokajy lehilahy kosa indray, larana voalohany Naina avy eo amin'ny aro, larana faharoa Narsisy avy eo amin'ny aro ary larana fahatelo Tovo mbola avy eo amin'ny aro ihany. Teo amin'ny taranja tsipy kanety be, larana voalohany Ivolana sy Zodia avy eo amin'ny Knaps, larana faharoa kosa Ifanja sy Miray avy eo amin'ny Osty, larana fahatelo Ifanja sy Ary avy eo amin'ny BV. Teo amin'ny taranja tsipy kanety be ho an'ny sokajy lehilahy dia larana voalohany Iadza Nirina Dominika avy eo amin'ny Niavana, larana faharoa kosa Itojo Olivier Rivo avy eo amin'ny DHL ary larana fahatelo Inars John ary Andry avy eo amin'ny Oximady. Teo amin'ny taranja tenisy ambony latabatra kosa izay nahitana mpandray anjara 2-20
dia toy izao ny vokatra tamin'izany teo amin'ny sokajy vehivavy. Larina voalohany Ilora Rahajaritiana avy ao amin'ny BV, larina faharoa Razafindratovy Vero avy ao amin'ny BDDR, larina fahatelo Liliana Randrenarsoa avy ao amin'ny BV. Mbola amin'izay tenisy ambony latabatra izay ihany fa sokajy lehilahy kosa indray. Larina voalohany i Frank Rakotoarimanana avy ao amin'ny Oksimaty, larina faharoa i Rivo Rakotoarivelo, larina fahatelo Ratsobelona Ajalalaina. Teo amin'ny taranja beloty dia i Tovora Samuel sy i Tina Ravony Arson no nandrombaka ny amboara, ary teo amin'ny domy kosa dia Randrena Tsilavina avy ao amin'ny Havana no nibata ny fandresena.